Taranja basketball no amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny club ny MP12 anisan'ny misongadina amin'izao fotoana izao ty sokajy zazavavy latsaky ny 12 taona ho an'ny club ny MP12 ity izay manana solitena ao anatin'ny ekipa pirenena maromaro ary maniry ihany koa ny mpitantana ny mba hisiny ny sokajy zazalahy ao anatin'izany club ny MP12 izany. Mba ho fanomanana ny tompilalao 2024 dia tsy mitsahatra ny manomatena sy manao lalao fitsapana ny ekipan'ny MP12 Taranja basket. Ny maraina io ary tetsy mikanja ivelan'ny Mahamasina dia nisy kajy latsaky ny 12 taona zazavavy ny lalao ara-pirahalaina tamin'ny ekipan'ny Lucatro. Izany no nivoahan'ny MP12 miakanjo manga mpandresy tamin'ny isa 270 no valao-telopolo. Tanjona amin'izao fanaovana lalao ara-pirahalaina izao moa ny anazatra ireo ankizy vaovao hiatrika ny faninanana. Marina fa mpilalao enina eo amin'ny sokajy taona ity no voantso andrafitra ny firenena latsaky ny 12 taona zazavavy manomana ny Afro Basket U16 zazavavy nitanterahana amin'ny taona 2022. Ny raha nitaona efatsy sy roa arivo moa zany dia fahombiaza manta ty amin'ny tanora satria finaliste ny U16 champion ny 18 sy ny 20 fa ny teo amin'ny première division zany ny fahaefatra iny dia azo lazaina zany zona tsara fa taty amin'ny lehibe ny somary misy lesika kely dia ny fanatsarana an'izay zany zao ny tanjona dia manomana ny taona 2024 sy roa arivo misy fivana kely satria amin'ny taona 2024 sy roa arivo zany dia anomboka isy lehilahy ny taona zay fa tena fivana lehibe dia ny ray koa ato amin'ny catégorie C zany misy an'ireo enimbavy lasany amin'ny présélectionné national dia tsy maintsy manomana amin'ny zandrony zany mba tsy halatsaka be amin'ny niveau ny sezon tantoana. Akoatr'ireo sokajy vehivavy eo aminy dia andrasan'ny maro arak'izany ny fitsanganan'ny ekipa zazalahy ao amin'ny MP12. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fotoanantsika amin'ity hariva ity. Isaorana betsaka ianao nanaraka ny fandarana mahery tany atokantrano tany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara niasa tamin'ity tontolo andro ity teo ny namana Andritiana Patrika, eo ihany koa ny namana Bosco Rasolonmenjanahary dia mametraka veloma ho mandra-pionary ho amin'ny herin'ny no toy izao indray.